raha ny mahakasika ny fampandrosoana ny sehatra ambanivohitra koa isaindray noraisan'ny ministra Ravatomanga Roland ny délégation avy amin'ny BAD mazava ho azy ny mifantoka betsaka amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra no antony izay fiaonana izay vola maro ary no eritreretindrareo avy eo anivon'ny BAD atolotro antsika eto Madagasikara amin'ny fampandrosoana izay sehatra izay ary isan'ny mahazo tombony amin'izany ny any amin'ny faritra atsimo andrefana. Vola tsy latsaky ny 70 miliara dollara amerikana no eritreretin'ny banky afrikana amin'ny sanan'ny fampandrosoana na ny BAD entina piroboroboana ny sehatra ny fambolena sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra eto Madagasikara. Isan'ny votra izany nandritra ny fihaonany teo amin'ny délégation BAD sy Andriamatoa Ravatomanga Roland, ministry ny fambolena sy ny fampandrosoana ny ambanivohitra tetsy amin'ny Braony Jenosy. Ny antondrian'ireo dia manao fitsidihana eto Madagasikara izy satria ametraka ny stratégie ho an'ny telo taona manaraka 4 5 ary 9 amin'ny fiaraha-miasan'ny banka afrikana momba fampandrosoana sy Madagasikara. Dia niarana minavina teo moa zay efa nanomboka niarany asa tamin'ny teknisianina tamin'ny ministèren'ny fambolena sy ny fampandrosoana ny ambanivohitra izy fa tonga izy nidinika tamin'ny tenako amin'ny ministra miandraikitra za ministère zany sy ny secrétaire général ministère mpiara-miasa amiko akaiky. Ny raha nidinika teo zany no hoe inona no nety inona no tsy de nahafa-po loatra tamin'ny vita teo amin'ny fiaraha-miasa tamin'izay. Ny faritra atsimo andrefana sy ny avoany ny tena mahazo tombontsoa amin'ny alalan'ny famatsim-bola entin'ny BAD. Raha iresaka tsika momba ny any amin'ny faritra atsimo andrefana dia ampatsiahivoka anareo fotsiny ary ampatsiahivoka ny vahoaka malagasy rehetra fa mandeha tsara tokoa ny fanamboarana ny tolo-drano lehibe izay tolo-drano goavana indrindra isy eto Madagasikara izay antenaina ho vita amin'ny taona 2022. Izany hoe ny vary no enjehana voalohany amin'io ampitomboana ny ambanday ny tanimbary azo vokarina fa ny tombontsoa be ateraky io tolo-drano io dia rehefa voatazona tsara ny fitantanan-drano dia afaka mamboly indroa ao anatin'ny taona na mety intelo azy amin'ny faritra sasany raha ny ato amin'ny faritry Bongolava sy ny ilany amin'ny Tasy ary ny ilany andrefana amin'ny Vakinakaratra indray dia ny raha nahita teo ary napetraka eo anisany ho atsaraina sy mamafisina amin'ny stratégie telo taona manaraka irahan'ny banka afrikana fampandrosoana sy Madagasikara dia no hoe famokarana toizana fa atosika ihany koa ny fijerena ny lalam-barotra mba ahafahan'ireo mpamoly zany manao famokarana mitodika avy hatrany amin'ny tsena. Naritra ho rairay mahery ny fiona ministry ny fambolena sy ny fampandrosoana ny ambanivohitra Andriamatoa Ravatomanga Roland sy ny délégation ny BAD